Miarabantsika rehetra chef, man fast food. Androantsika hikarakara pizza. Zavatra ilaina, base pâte à pizza. Misy efa préparé, afaka préparenao ohatrany samy manana ny recette-ny. Misy manao pain brioché, misy manao pizza l'italienne. Nenay eto classique anay fotsiny ampiasainay. Dia ataontsika farce viande ny ao anatiny. Hitantsika eto viande. Dia fromage camembert. Camembert tsy masiso, ny tena tsara. Satria be da be malagasy tsy de mazoto loatra raha vao masiso be le camembert serviena. De mozzarella. Fa avokarany fromage zao, avy ny orana, be ny ronono. Fanararaotana raha mihinana produit laitier. Mozzarella tena izy moa zany avy amin'le lait de bufflone. Fa atsika eto Madagasikara type mozza ny atsika, fa tsy hoe tena izy akory. Zavatra ataontsika voalohany anafanantsika ny lafaoro 180 degré. Sauce tomate. Afaka anao manamboatra azy, voatabia andrahoina miaraka amin'ny oignon dia rano kely zavana misy dia asianao ny épices rehetrarehetra. Dia ampangotrahanao dia aveo mixenao tatavaninao. Secret ny asiana siramamy kely mba hialana amin'ilay marikivina voatabia. Équilibré amin'izay ny goût. Vita izay dia alefantsika ny viandetsika. Peu importe ny viande nataonao fa mety foana. Mozza. Camembert. Atsofotsika lafaoro 10 minutes à peu près mitsonka. Finisetsika amina huile d'olive na sauce pistou zay sauce tiatsika. Sauce pistou le basilic miaraka amin'ny parmesan ataontsika fa eto c'est finition antsika na huile d'olive fotsiny. Mahamay fotoanantsika afaka 10 minutes à peu près. Rehefa nataontsika 10 minutes au four tao le pizza antsika efa masaka izay hitantsika ohatr'izao ny résultat dia afaka hoantsika amin'izay asiana salade kely miaraka amin'ny mety foana. Dia mahamay fotoananao manaraka indray ny chef sy ny man fast food veloma tompoko.